Amaranantsika ny vaovao kosa ary dia andiana mpianatra fahaenina no navoaka ny sekoly ambony tsy miankina Ismatek Omaly. Nahatratra 100 izy ireo no avy nanaraka ny fiofanana teo anivon'izany sekoly ambony izany ary notolorana ny diplôma licence professionnelle sampana sage-femme sy infirmier mo ireto navita ny fiofanana reto. Mpianatra miisa 100 avy amin'ny université tsy miankina Ismatek no nahavita fianarana nandritry ny 3 taona ka notolorana ny mari-pahaizana licence professionnelle Omaly. Niofana momba ny sage-femme sy infirmier izy ireo araka izao fanazavandra mantoa Rafeny Manantsoa Sibel tale-panorona ny sekoly izao. Navoaka-droany moa zany ny andehan'ny fahaenina eto amin'ny sekoly ambony Ismatek. Izy ireo dia eo amin'ny 100 misy ireo tsy afaka teo aloha izay tsy maintsy nanesika an'ity andiany iray ity. Ity andiany ity moa zany dia misantra hoe miahy. Izy ireo dia vonona hiatrika ny asa vetrany ary manome fiahina an'ireo marary izay mandalo eo ambanimasina izy ireo. Manome ny tsara indrindra avy amin'ny fianarana mba hikarakarana ny aina satria foto-kevitra moa dia hoe sarobidy ny aina. Afaka miatrika asa avy hatrany tokoa ireo mpianatra vao nahazo ny mari-pahaizana ireto satria dia niatrika asa teny amin'ireo toeram-pitsaboana maro izy ireo ankoatra ny fianarana anaty rindrina. Amin'ny sehatra tahaka izao moa dia misy ny antsoina hoe major de promotion, Inirina Lova no major teto raha ho an'ny sampana infirmier. Ny fikafika madinidinika tsy dia misy fa juste hoe manao recherche amin'ny internet, mamaky boky, izay ny tena tombony mananga ambany. Dia mba manontany zany rehefa ny service fa tsy ilay mijoro fotsiny ireny izay hita rehetra dia anontaniana rehefa tsy azo. Ny Ismatek dia efa misandraka manerana ny nosy ka ankoatra ny eny Ankady fotsy sy Analamahitsy dia efa misy ny sekoly ihany koa any Mahajanga. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy etona ihany koa ny fotoana isarahantsika amin'ny farany treto izany ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Isaorana ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra ma-TV ary mbola tsy isaraka aminy ihany koa ao anatin'ireo toy ny fandarana samihafa izay natao indrindra nomezana fahafapo antsika mpijery any tokantrano any. Mametraka ny veloma mandrapitafa ary mirary antsika sady hiatrika ny fetin'ny Pentecôte mahafinaritra. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.